mianatra eo tongotrao. Miaraba ny tanora 13 taona sy 14 taona rehetra indray a natratra ity fotoana ity izay hamerenantsika ny lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny. Miaraba ny zoky ny ray aman-dreny ny zandry rehetra ihany koa. Lesona fahasivy ny anarantsika izay mitondra ny lohateny hoe milaza ny tantaranao. Milaza ny tantaranao. Ny andininy izay natao tadidintsika tamin'ny herinandro iny a dia izay hitantsika tao amin'ity tositoko 7 andininy 5. Andeha rahantsika mamerina izany. Tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindrapo kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterana indray sy ny fanavoazan'ny fanahy masina. Ino fa hainao ilay tsenjery. Tao anatin'ny fiarantsika mianatra dia nahita tantaran'olona isika fa androany dia tantaran'olona anankiefatra no andeha iarahantsika mijery. Voalohany amin'izany ny tantaran'i John Newton. I John Newton dia zanaka kapiteny tsambo anankiray. Rehefa ny alehibe indrainy dia izy indray no nisolany indrainy tamin'ny maha-kapiteny tsambo azy. Ny rainy dia nandany andro ny teny amin'ny ranomasimbe Mediterane ary matetika i John no miaraka amin'ny rainy ary efa nahazatra azy ny teny ambonin'ny ranomasina be teny. Rehefa nandeha ny fotoana, rehefa nisotro ronono ny rainy dia izy no nisolany rainy ary tsy vitan'izay fa lasa tao anatin'ilay fikambanana mivarotra andevo izy tao anatin'izany. Ka matetika izy no lasa ratsy toetra, no manambanimbany ny hafa, no tsy azo ivalozany. Izay no lasa toetra ny John. Adininy ireo fampianarana izay nataony reny azy fony mbola kely. Dia indray andro anefa rehefa nandeha teny amin'ny sambo, teny ambon'ny ranomasina teny dia nivadika tampoka ny toetrandro. Lasa nandrivotra ny sambo aravaramafy ny onjan-drano ary saika ny letika ny sambo. Tamin'izay dia niantsoantso mafy John nanao hoe iza no hamonjy tompo amamin-drafo aminay. Dia rehefa niatony ny andro dia tena tonga saina mafy John Newton ary nahatsiaro ireo fampianarany reny azy taloha momba an'Andriamanitra izy. Nanomboka teo dia niova ny lalan'ny John Newton ary tamin'izay namoronany an'ilay hira malaza ilay fahasoavana mahatalanjona. Izany mbola iraintsika hatramin'izao vanim-potoana izao. Toy izay ny tantaran'i John Newton. Fa ny zanak'Israely ihany koa dia nanana tantara toy izao. Raha nivoaka ny tany Egipta izy ireo ka hiditra ny tany Kanana dia niteny azy Andriamanitra nanao hoe raha manontany anareo ny zanakareo dia ambarao azy ny fomba nitantanan'Andriamanitra anareo tamin'ny lasa rehetra. Lazao azy ny namonjen'Andriamanitra anareo ny ampita ny ranomasina mena nivoahanareo tamin'ny tany Egipta sy ny ainanareo tany anefitra rehetra ny nandefasan'Andriamanitra mana ho anareo. Dia samy tantarany amin'ny fitantanan'Andriamanitra ireto ray aman-dreny teo amin'ny zanak'Israely ireto ary ny ampita ny fahafantaran'izy ireo izany fahagagana nataon'Andriamanitra izany. Fa ao anatin'ny testamenta vaovao kosa indray dia misy tantaran'ilay lehilahy demoniaka anankiray izay nisotran'i Jesosy. Rehefa nisotran'i Jesosy izy io dia nitady ny anaraka an'i Jesosy mandrakariva kanefa Jesosy dia niteny tamin'izay hoe mandehana mody amin'ny fianakavianao dia ambarao izay rehetra efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Ny olona faefatra resahantsika dia ianao. Efa nahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra ve ianao? Efa tsapanao ve ny fomba nitantanan'Andriamanitra ny fiainanao tamin'ny lasa rehetra? Raha mbola tsy tsapanao izany dia asaiko ianao mba hanandrana izany hoe miaraka amin'Andriamanitra izany. Efa nifanena tamin'Andriamanitra ve ianao? Efa niona tamin'Andriamanitra ve ianao? Dia toy ny ahoana ny nitantanan'Andriamanitra ny fiainanao? Azonao atao ihany koa ny manontany ny ray aman-dreninao raha mbola tsy dia niainana izany ianao. Fa ny rariko ry tanora Mantoanto dia hanandrana izany hoe miaraka amin'Andriamanitra izany ianao. Ny fahatsarana rehefa miaraka amin'Andriamanitra ka na zavatra kely ary nataon'Andriamanitra ho anao androany dia azonao atao ny mitantara an'izany amin'ireo namanao amin'ny manodidina anao tsy ho fisehosehoana na ho fiteraterana fa ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tantarao ny tantaranao, ny fomba ny tantanan'Andriamanitra anao fa izany dia hanampy anao mba hitombo ara-panahy ary hanampy ny hafa ihany koa mba hitodika hijery ny fahatsaran'Andriamanitra.
de toy izay sy toy izay ny lesona izay ny anarantsika tamin'iny herinandro iny ka hanaovantsika fanandramana manomboka izao dia ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny fizarahana momba ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny hafa. Dia mirary soa ny tanora Mantoanto rehetra ary ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Veloma daholo. Mianatra eo tongotrao